Maro isika no tsy mahay manavaka ny mahasamihafa ny Royaume-Uni, Angleterre, Grande-Bretagne. Ifandimbiasana ampiasaina nefa ireo anaran'ireo rehefa hanondro an'ity faritra ity amin'ny ankapobeny. Fa ahoana ny fanazavana azy? Ity faritra ity no Angleterre, manana ny Londres renivohiny. Grande-Bretagne dia fitambaran'ny Angleterre, Écosse sy Pays de Galles. Mazava aloha hatreo fa manomboka eto amin'izay ny mahavery antsika matetika rehefa mitambatra amin'ny Irlande. Firenena mizara roa i Irlande, ny faritra atsimo République d'Irlande, ny faritra avaratra Irlande du Nord, ka Royaume-Uni dia fitambaran'ny Grande-Bretagne sy Irlande du Nord. Ireo firenena efatra ireo dia samy manana ny renivohiny. I Londres no renivohiny Angleterre, Cardiff renivohitra Pays de Galles, Édimbourg renivohitra Écosse, Belfast ny an'ny Irlande du Nord. Na dia manana gouvernemanta iray iraisana manana foibe ao Londres azy izy ireo, dia samy manana fahefana mizakatena ihany koa miaraka amin'ny parlemanta sy rafitra ara-pitsarana manokana, Écosse, Pays de Galles ary Irlande du Nord. Tsara marina fa nosy britannique na île britannique no fiantso ny faritra rehetra, tafiditra anatin'izany i Irlande atsimo sy avaratra, Grande-Bretagne manontolo ary ireo nosy mahery ny 9,000 madinidinika hafa toa ny île de Man sy ireo île anglo-normande, ity farany izay tsy tafiditra anatin'ny Royaume-Uni. Tahaka izany koa ny République d'Irlande, manana ny renivohiny Dublin anatin'ny île britannique sy vondrona européana fa tsy isan'ny firenen'ny Royaume-Uni. Tsy maninona azonao averina jerena indray ny vidéo mba hahazonao tsara ny fanazavana.